Ny 20 novambra, Caleb Razafimino. Ho tsaroantsika androany ny nahafatesan'ny Caleb Razafimino, olo malaza amin'ny finoana teo anivon'ny fiangonana Anglikanina, mpampianatra, mpanoratra ary mpanao gazety Caleb Razafimino, izay teraka ny 10 Jolay 1790. Ny sekolin'ny misiona Anglikanina tao Manoro no nandratony ny fianarany voalohany, avy eo ny ahantra tao amin'ny high school Ambohimanoro, Antananarivo sy ny collège Saint Paul Ambatoaranana. Ny taona 1970 no nanombohan'ny nampianatra nalefa ho aumônier ikarakara ireo miaramila malagasy tany Alemana ny taona 1970. Nohararaotiny izany fotoana izany mba ahazony manohy fianarana ambony ka nakany Angleterre izy nianatra teolojia tao amin'ny collège anglikanina tao a Canterbury. Niditra nianatra tao amin'ny faculté de théologie protestante du Strasbourg izy avy eo nahazo ny baccalauréat en théologie. Rehefa tavaverina tao Antananarivo izy ny taona 1970 dia nampianatra tao Ambohimanoro, nafindra tany Ambatoaranana ny taona 1970 ka sady nikarakara ny kolejy no nitondra ny distrika izay nisy ny fiangonana 430. Teo amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety dia Caleb Razafimino no isandreo nanorina ny gazety Fanilon'ny Tanora ary nisandreo gazety nanoratany mpanolotsaina ny Rano Velona, Tantara sy Hevitra ary ny Faneva izay gazety niandraiketany rahateo. Maty teo amin'ny 17 taona n'ity olo malaza amin'ny finoana Anglikanina iray ity, volana novambra 1700. 20 novambra 1770 nandritra ny fivoriana fahafolo nataon'ny Sampandraharaha ny firenena mikambana misana ny sakafo sy ny fambolena tany Roma no nandraisan'ny Madagasikara ho mpikambana tao.